ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny association tsy afara Madagasikara dia faly manolotra ho antsika rehetra. Faly miarabantsika rehetra izahay ato amin'ny association tsy afara Madagasikara. Ny tenako no Bruno Razanazafy, filohan'ny association tsy afara Madagasikara. Ny association tsy afara Madagasikara dia fikambanana tsotra, tsy manao politika, tsy manavakavaka ara-pivavahana. Ny forona tamin'ny taona 2012. Eto Manakara no misy ny foibenay nefa dia manomboka miparitaka amina toerana maro izahay amin'izao fotoana izao. Ny tanjona dia tsotra, dia mba ny hanampiana tsirairay isam-batan'olona anana fiainana tsaratsara kokoa. Izany hoe mba hahatratsara ny objectif du développement durable na fampandrosoana lovain-jaha. Ao anatin'izany dia manao activité maromaro izahay. Voalohany indrindra ahafantaran'ny maro anay dia mampianatra teny vahiny izahay toy ny frantsay, anglisy, espagnol, sinoa, mety mbola isy maro ho avy eo ihany. Mampanofana ihany koa izahay na fiofanana ho an'ny tanora na ho an'ny olon-dehibe efa miasa, izany hoe misy formation maro isan-karazany ato aminay. Eo amin'ny vokatra dia efa nahitany vokatra tokoa ny association tsy afara Madagasikara, satria dia misy ireo mpianatra izay niatrika formation tao na nanao fianarana tao no manana fiainana tsaratsara kokoa noho no omalin'izy ireo. Fa iveranana kely ny fampianarana teny anglisy sy teny frantsay. Amin'izao zahay dia tapa-kevitra ny amorona vidéo fampianarana teny anglisy sy teny frantsay ho an'ny olona izay tsy afaka manatrika an'ireny fampianarana ataonay amina groupe ireny. Ahoana moa izany? Izany hoe ho antsika izay tsy afaka mamonjy ny cours dia azontsika atao ny mampiana-tena amin'ny alalan'ny vidéo izay azavaina amin'ny teny gasy mazava tsara. Misy mpampianatra maromaro ifandimby hampianatra ao na ny amin'ny teny frantsay na ny amin'ny teny anglisy. Ny fitaovana ampiasainay dia fitaovana tsotra farak'izay tsotra kanefa ny manaraka ny toetrandro. Anisan'izany ny fampiasana ny ataontsika hoe speaker izay anisan'ny azo entina tsara nefa ny mahavaky audio. Misy ihany koa ny télé izay tsotra afaky ampiasaina azo entina, toy izany ny fampiasana ordinateur na vidéo projecteur. Azo atao ihany koa ny mampiasa boky toy ity dictionnaire ity dia tadidiko tsara fa tamin'ny taona 2012 dia maro ny nomenay mahimaimpona an'izy ity. Efa milatsaka an-tsitrapo ihany koa izahay. Ny association tsy afara Madagasikara dia miara-miasa amin'ireo androm-panjakana izay misy aty an-toerana, satria ny tanjona dia mba ahafahana manampy ny mpiarabelona ka miara-miasa eo amin'izareo tompon'andraikitry ny fanabeazana izahay, tompon'andraikitry ny fahasalamana, tompon'andraikitry ny serasera isan-karazany. Miara-miasa amin'olon-tsotra ihany koa izahay. Tsy miandrandra famatsiam-bola vao mihetsika, fa miezaka manao araka izay misy eo am-pelantany. Koa raha misy fanazavana bebe kokoa ilaina dia aza misalasala ny miantso anay amin'ny numéro ho an'ny tenako dia ny 034 43 190 91. Raha vidéo amin'ny teny anglisy indray izy dia aza misalasala no miantso an'i Mr Jack amin'ny numéro 034 47 912 98. L'association tsy afara Madagasikara farak'izay mora manomboka amin'ny lesina, farak'izay mora indrindra, miadana indrindra ary dia miavansa tsikelikely makany amin'ny sarosarotra kokoa, makany amin'ny aingakaingana kokoa. Dia manasa anao zany hijeren'izy ireo tsirairay manomboka amin'ny mora indrindra dia makany amin'ny sarosarotra kokoa, sady afaka mianatra ianao no afaka mampianatra ny zanakao na mampianatra ny mpiarabelona aminao. Satria tanjon'ny association tsy afara Madagasikara dia izao,
raha misy olona iray manana fiainana tsaratsara kokoa noho ny avy amin'ny association Tsefara Madagasikara dia mampita eo amin'ny mpiarabelona aminy izy mba hanana fiainana tsaratsara kokoa dia ho tratra ny tanjona ny vahoaka malagasy iray manontolo no hanana fiainana tsaratsara kokoa dia ho tantara sisa ny fahantrana amintsika tsirairay. Tsy voatery ho sarotra be, tsy voatery hanana ordinateur ianao, fa na telefônina tsotra dia afaka ianaranao an'izany satria vidéo maivana dia maivana no zarainay. Eny na eny an-tsena na amin'ny toerana maro dia azonao atao no mampiasa an'itony écouteur izay azo ampiasaina ireto mba jerevone ohatra hoe ataoko an'izao dia afaka mianatra raha ataontsika hoe tokony hihaino hira dia soloy vidéo amin'ny teny français na amin'ny teny anglais no henoina satria misy ihany koa ny MP3 izay tsy voatery hijery sary sika fa mihaino amin'ny toerana rehetra. Miezaka zahay manazava amin'ny teny malagasy ary dia mampiasa vidéo maromaro zahay mety hisy amin'ny teny français, misy vidéo de motivation ihany koa amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy mba anagnasika fiainana tsaratsara kokoa. Dia mirary soa antsika rehetra zahay association Tsefara Madagasikara. Misaotra tompoko. L'association Tsefara Madagascar, your success is our target. L'association Tsefara Madagascar, your success is